Tanjona fananganana ity fikambanany mpanao gazety miaron'ny zon'olombelona ity dia tsotra ihany. Dia ny fiarovana ny soafotra maha-olombelona, ny soatoavina demokratika ary ny fahafahana fototra maha-olombelona ihany koa. Fantatsika fa ny olombelona tsirairay dia manana zo hiaina tsara, manana zo hianatra, manana zo handeha hevitra ary manana zo hisafidy sy mba hahatratarana izany dia mieritreretinay amin'ny fikambanana ny hanao fanadihadiana na ironan-tsony reportage rono miainga amin'ny zava-misy marina mba ahazoanay manome vaovao marina tsy mitanila na amin'iza na amin'iza, tsy mijery sarangan'olona, tsy mijery tavan'olona ary tsy mijery atoko politika inona na inona fa ny vaovao marina no apoitra. Eo dia eo ihany koa ny fikasanay hanangana ady hevitra na ara-politika io, na ara-sosialy io, na ara-toekarena io, ady hevitra andraisany rehetrarehetra anjara na antoko na fikambanana io mba azahoan'ny olona maneho ny heviny momba ny toetra ara-pirenena sy momba ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina iainany zareo tsirairay ihany. Fa eritreretinay zany mba hampajariana izany ny fiaraha-miasa amin'irony antsoina hoe radio de proximité irony na ny radio lokala zany, atao amin'ny fiteny taratra io mba ho tonga tanteraka any amin'izay tokony hiandefana ny hafatra na ny mesazy. Misy zany ny méthode participative ary misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo communauté de base na irony antsoina hoe vondron'olona ivody irony izay ahitantsika ny fangalamena, ny ampajaka, ny fikambanam-behivavy, ny fikambanan-drazana satria ireny no tena tompon'ny fahefana nefa dia tsy misy mpiaino firy. Anara-maso kosa rahay amin'ny fifidianana izany hoe voalainay zany ny volet fanabeazana olo-pirenena, fanahitana ireny olo-pirenena tsirairay ireny mba hisoratra aminarany indrindrandrindra anaty lisitry ny fifidianana mba ahazoany izy ireo ny safidy maneho hevitra mandritra ny fifidianana rehetrarehetra izay ho ataontsika atoato mba ho fifidianana mangarahara kely rehetra ary indrindrandrindra azahoana mametraka fanjakana tambalana sy mianoka ao anatin'ny demokrasia ary farany nefa tsy kely dia miady amin'ny herisetra. Maro ireo fanadihadiana, ireo reportage tokony atao amin'ny ady amin'ny herisetra, na herisetra ara-batana io, na herisetra tokantrano io, na herisetra ara-filana ara-nofo satria tsy adintsika fa misy ny exploitation sexuelle des enfants ankehitriny. Misy amin'ny fiarahamonina iainantsika ary mikika ny fiarahamonina io nefa dia tsisy miteny mahagaga ka isika mpanao gazety na ianareo zao na zay izao no hiteny ampiteny an'ireny olona reny ary indrindrandrindra hiaino satria ireny olona reny dia mila hiaino. Dia isika ihany koa ny iorientena azy, hanondrana azy ny lalana tokony andehanana. Ohatra fotsiny na ninona nisy nanolana anao, mandehananao ireny brigade de mœurs féminines, mandehananao afa. Tsika ihany ny afaka manao an'izay satria isika mpanao gazety dia kina zavatra maro.